Ya, aty amin'ny Mall CM misy atsika misy sambo fahatelo zay manao opération embarquement laitier ho any Russie izy ty. 1700 tonnes no ahondrany eto. Anisan'ny antsoroan'ny SMMC koa ny opération eto. Ny mampiavaka kely azy fotsiny ny opération eto zany dia 2 grues ihany no miasa. Dia zay no somary hoe mampaharitraritra kely azy raha oharina le sambo zay roa efa ny ray efa vita efa lasa ary ny ray mbola andala ampanaovana azy ery amin'ny Mall B. Ny fampitany asa eto amin'ny Baltic Summer raha fintinina le izy ny asa nandritra ny 3 andro sy tapany teo tsika teto nanomboka sabotsy maraina hatramin'ny androany talata tamin'ny 20. Nisosa lamina tsara ny asa ary azo lazaina hoe nahafapo ny vokatra azo teto satria tsy misy entana simba na dia iray aza teo amin'ny manipulation. Fa kosa ny zavatra nanahirana kely dia tamin'ny toetrandro izay nanandro sarotra isaky ny hariva dia somary avo foana ny orana dia izay no somary nampitombo kely ny fotoana tokony nahavitana an'ity sambo ity.